maraim-baovao fiombonam-bavaka anomboana ny tontolo andro miaraka amin'ny tompo isan'andro amin'ny ora sasany maraina ao amin'ny FJKM misotro fitiavana. Manonona trany ny famindrampo sy ny fahasoavan'ny tompo amintsika rehetra. Ataovy eo ambany masitsika ny salamo fahatelo amby telopolo andininy voalohany hatramin'ny fahadimy. Salamo fahatelo amby telopolo andininy voalohany hatramin'ny fahadimy. Mitsangana ary anome voninahitra ny tompo isika. Hoy ny mpanao salamo: miobio an Jehovah ianareo ry olo-marina, fa mendrika ataon'ny olo-mahitsy ny fiderana. Miderahan Jehovah amin'ny lokanga, mankalaza azy amin'ny valitorofolo, miraha firam-baovao azy, mitendre tsara amin'ny feo fifaliana. Fa mahitsy ny tenin'i Jehovah, ary ny asany rehetra dia mahatoky avokoa. Tia fahamarinana sy rariny izy, enky ny famindrampon'i Jehovah ny tany. Amen. Aoka hivavaka isika. Miombana amin'izao fanompoam-pivavahana izao izahay ry tompo, satria nantsoinao tamin'ny anaranay tsy raray avy, ary tonga hidera hioby ankalazanao. Tsy izahay no marina noho ny rehetra, fa tena mpanota sy tsy mendrika noho ny anaranao akory azy izahay. Kanefa no ny antsonao dia indreto manatona anao, manome voninahitra anao, manaja anao, mankasitraka anao. Indreto manatona anao, mitehatratra anatin'ny fotoritory sy mangorakoraka tokoa no anonanay vavaka fibebahana, fiekikeloka, fangataham-pamelana, ary amin'ny fofeny fanantenana ny famindramponao, ny andrandranay ny fahasoavanao. Tonony aminay indray, fa fitiavana mandrakizay no hitiavanao anay, izao no amparetanao famindrampo ho anay. Ary eto no mbola hiandrandrana ianao, hiasa amin'ny alalan'ny fanahy masina, hiaraka aminay amin'ny vakiteny, ary ampandrianay ny voto atikavatra ampiorina finoana sy ampahafantaranao anay, fa ampandresy ianao tompo andray manitray. Mianoa ny vavakay tompo, tononay amin'ny anaran'i Jesoa izany. Amen. Ny salamo fahatelo amby telopolo manomboka eo amin'ny andininy fahavalo amby folo hatramin'ny faharoa amby roapolo farany. Salamo fahatelo amby telopolo andininy fahavalo amby folo hatramin'ny faharoa amby roapolo. Naraka mivaky ny teny amin'ny anaran'ny tompo ianareo. Indro ny mason'i Jehovah mitsinjo izay matahotra azy, dia izay manantena ny famindrampony, mba hanafaka ny fanahiny amin'ny fahafatesana sy hamelona azy raha misy misary. Ny fanahintsika miandry an'i Jehovah, famonjenantsika sy hampingantsika izy. Fa izy no hifalian'ny fontsika, satria ny anarany masina no hitokintsika. Jehovah, aoka ny famindramponao hitoetra aminay, araka ny anantenana ianao. Amen. Ray masino, manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Mbola hiaraka antsika hatrany ny tompo amin'ny alalan'ny fanahy masina, dia ampahitantsika ny sitrapo no fiainantsika mandritra izao fotoana izao. Salamo fahatelo amby telopolo, raha manompo maso vetivety hatraina ampiandohana isika izay efa novakiana rahateo teo amin'ny teny fiantsona, dia mahita fa salamo tsy misy fanolorana, izany hoe tsy fantatra mpanoratra ny salamo fahatelo amby telopolo. Misy dikany lehibe izany ndriavana, izany hoe na tsy hita aza ny loharano, na tsy fantatra aza ny mpamorona, ny tonony sy ny feony, dia no raisiny hivelomany fiangonana ilay tononkira. Mety manana hira tsy afaka ambavanao angamby ianao, na sendra mba tonga eo ambavanao, anontaniana hoe fa iza moa no miran'izany hira izany? Tsy fantatro voatra ny tiako fotsiny ilay izy. Dia tahak'izay ny salamo fahatelo amby telopolo ry havana. Nataony Jiosy
ho zava-dehibe na tsy hita loharano mipoirana na tsy fantatra mpanoratra fa dia natolotra hivelomany fiangonana ary mandraka ankehitriny arak'izao hitantsika izao dia raisintsika ho fiainantsika mofinaina anio efa novakiana teo raha teo dia ny salamo 7:30 hatramin'ny farany. Ity salamo 7:30 ity dia mamitina ny filazana momba an'Andriamanitra. Andriamanitra mpahary, Andriamanitra mpandahatra sy mpitondra ny fiainany fiangonany sy izao tontolo izao noforoniny azy amin'ny fahendrena. Andriamanitra izay tompony hery sy ny fahefana ary Andriamanitra azo antenaina tsara. Zao tapany farany amin'ny salamo 7:30 anjara mofinainantsika izao dia misy foto-kevitra ngeza be anankitelo izay manamarika ny fiainan'ny fiangonana tsy tamin'ny andron'ny Jiosy ihany fa mandraka ankehitriny. Ny hoe manantena, ny hoe miandry amin'ny faharetana, ny hoe mahatoky ary miverina any amin'ny farany ny hoe manantena. Tena fiainan'ny fiangonana mamakivaky ny tantara zany na ny fiangonana ny testameta taloha na ny fiangonana aty amin'ny testameta vaovao mandraka androany. Ny fiangonana na dia tsy tanteraka aza fa izany no miverimberina ao anatin'ny testameta taloha mbola hitantsika koa amin'ireo karazana fananarana ao amin'ny epistily. Na dia tsy tanteraka aza dia fiangonana manana ho avy mamiratra ary manantena sady miandry izany ho avy mamiratra izany. Izay ilay fiangonana. Ary io fanantenana ho avy mamiratra ho an'ny fiangonana tsy tanteraka etỳ an-tany io dia fanantenana tsy misy farany. Tsy misy hoe teboka dia miandry kely fa dia manantena foana. Zava-dehibe atao anatin'izao anjara mofinaintsika izao ny filazana hoe manantena eo amin'ny andininy 7:20 ary ny andininy 2:20. Fa ohatran'iza marina ilay Andriamanitra antenainy ny fiangonana dian'izao ary fanantenana tsy misy fahataperana. Misy toetra efatra izay ambaran'izao salamo 7:30 andininy 2:20 hatramin'ny 2:20 izao. Amaritany an'Andriamanitra ilay antenainy sy andrasany hametrahany fitokisana ary fanantenana tsy azozongozonina. Eo amin'ny andininy 2:20 dia hoy ny soratra masina amin'ny anaran'i Jesosy mana hoe indro ny mason'i Jehova mitsinjo izay matahotra azy dia izay manantena ny famindram-pony. Andriamanitra mitsinjo ny matahotra azy sy izay manantena ny famindram-pony. Ny Andriamanitra ivavahantsika ary voafariparitra atao anatin'ity tononkira ity. Mitsinjo izany hoe miaraka amintsika mandrakariva amin'ny toerana rehetra izay misy atsika dia mijery atsika izy, mitsinjo, manara-maso, mety hoe manara-maso akaiky, mety hoe manao tazan-davitra fa ny zava-dehibe dia ny hoe izy manamaso ary mijery antsika. Eo amin'ny salamo 2:30 tsy lavitra eo dia antsika tsy enjery tsara ny andininy 5 manao hoe itsinjo anao no masoko, anolo-tsaina anao aho. Eo amin'ny salamo 4:30 andininy 7:20 dia mbola miverina koa izany soratra masina izany manao hoe fantatry Jehova ny androny mahitsy ary ny lovany mandrakizay. Tena mijery, tsy misy miafina amin'Andriamanitra ny momba atsika. Amin'ny fiarahamonina no misy hoe tany lavitra andriana ry havana. Ny hoe tany lavitra andriana dia tsy voajery, tsy voakarakara, tsy misy miraharaha. Fa ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra tsy misy tany lavitra andriana izany. Tsy misy tany lavitra an'Andriamanitra. Mitsinjo ny Andriamantsika. Mety mijery anao avy lavitra izy, fa mety manatombotra anao ary mahita ny momba anao rehetra. Ny any anatinao aza dia fantany. Izay ilay Andriamanitra tonono ny mpanao salamo eto. Tsy mikipy ny maso Andriamanitra,
mijery ny mason'Andriamanitra ary tena manakaiky manatombotra antsika Andriamanitra. Ny faharoa momba an'Andriamanitra, ilay antenaina, ilay andrasana, ilay itokiana, dia voalazan'ny mpanao salamo eto fa izany Andriamanitra izany dia Andriamanitra manafaka ny fanahintsika amin'ny fahafatesana. Io indray kosa dia tena ilay famonjena atolaka aty amin'ny filazantsara dia ny famonjena tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy manafaka ny fanahintsika amin'ny fahafatesana. Raha misy tahotra voalohany indrindra ao amintsika zanak'olombelona dia ny tahotra ny fahafatesana, na iza raha miseho mafy be tahaka n'inona azy. Ara-tsoratra masina raha teo dia hoe io no fahavalo farany oresena. Matahotra an'io na iza hoy ianareo pastera koa ve? Fa rehefa raisina ny soratra masina dia miala izany tahotra izany. Rehefa olombelona koa matahotra ny fahafatesana, fa raha mivelona amin'ny soratra masina izy miala izany tahotra izany, satria voambara mazava fa fahalovalo farany efa resy ny fahafatesana araky ny ika nataontsika teny am-piandohana ny ira faraiky amby 70. Kristianina miaina ny tononkira amin'ny mpanao salamo manao hoe manafaka ny fanahy amin'ny fahafatesana, dia kristianina samiantsy fahafatesana. Ry fahafatesanao aiza moa ny herinao, ry fahafatesanao aiza moa ny fanondronanao. Manafaka amin'ny fahafatesana ilay Andriamanitra antenaina sy andrasana ary itokiana. Fa ny fahatelo, mamelona raha misy misary Andriamanitra. Hoy ny andininy fa 7 eo ihany sika, manafaka ny fanahiny amin'ny fahafatesana sy amelona azy raha misy mosary. Ny hoe mamelona eto tsy hoe ino ny vary dia ino ny mofo dia ino ny laoka, tsia, fa ny voambolana dia manao hoe miazona ny aina. Izany hoe manafaka amin'ny fahafatesana ny tompo, fa miazona ny fahavelomana, miazona ny aina koa izy raha misy mosary. Mety hoe nona zany ny olona anankiray, fa ain'Andriamanitra ny miazona ny fahavelomany ao anatin'ny anoanana, ny miazona ny heriny ao anatin'izany anoanana izany. Izany ilay Andriamanitra faritany mpanao salamo eto, mamelona azy raha misy misary. Andriamanitra mitahiry aina Andriamanitra, na dia ao anatiny atao hoe tsy fahampiana azy. Mety vitsy na dia isika kristianina aza ny mahatakatra an'izany, fa ny fantatsika dia hoe tsisy ny vary, tsisy ny laoka, misy tsy fahampiana amin'ny lafiny zao sy zao sy zao, dia ny hoe mangataka omeo vary zany, mangataka omeo laoka zany. Fa Andriamanitra manana hevitra hafa ho vahaolana ao antsika. Izay ilay hoe mamelona raha misy mosary, mitahiry aina Andriamanitra ao anatin'izay mety ho mosary tsy fahampiana lalovantsika. Izay ilay Andriamanitra andrasana sy itokiana. Izany hoe ny fiainantsika manontolo mihitsy zany no eo ambany mason'Andriamanitra hatramin'ny fahafatesana efa nahitany ny vahaolana. Ka inona indray ny tsy hivavahantsika amin'Andriamanitra? Ny fahaefatra farany dia ilay filazana hoe ampingatsika izy. Mazava miaro amin'ny fahavalo izy, miaro amin'ny fahafatesana izy, miaro amin'ny asa matin'ny Satana izy, miaro Andriamanitra. Io Jesosy Kristy raha jerentsika dia tena hitantsika ao amin'i Jesosy Kristy avokoa izany toetra an'Andriamanitra izany. Tsy miandry famonjena tsy fantatra isika, fa miandra ny Kristy ilay efa nahavita ny famonjena efa nandresy. Dia izao hitantsika ao amin'ny Kristy ny mason'Andriamanitra mijery sy mitsinjo antsika. Hitantsika ao amin'ny Kristy ny fanafahan'Andriamanitra antsika tamin'ny fahafatesana.
Hitantsika eo amin'ny Kristy ny fitahirizan'Andriamanitra ny aina sy ny fahavelomana. Hitantsika eo amin'ny Jesosy Kristy ny fiarovana amin'ilay fahavalo farany. Tsy hoe tsy hakasika ny singa amboninao ny fahafatesana, fa mandalo zany tahaka ny nandalovany tao amin'ny fasana 3 andro monja. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, ndesika tahaka ny mpanao salamo dia hanantena an'Andriamanitra ilay mitsinjo manafaka amin'ny fahafatesana, mamelona amin'ny mosary ary miaro amin'ny fahavalo. Ndesika iandry amin'ny faharetana sy amin'ny fahatokiana amin'ny fanantenana feno an'Andriamanitra, la efa nahavita ny famonjena ny ariary tao amin'ny Kristy. Mpandresy ny tompo Andriamanitsika, hitsinjo anao aneny masony, anafaka anao amin'ny fahafatesana ny izy ary hitahiry ny ainao, dia atsiaro ho voaro ianao raha mivoaka na miditra. Amen. Hivavaka isika. Ataonao ny tsy saotranao Andriamanitra satria Andriamanitra tena mahagaga ianao. Vitan'ny mpanao salamo ny nanoritsoritra anao anatin'ny tononkira ary raisinay ho fiainanay koa zany. Ianao Andriamanitra mijery anay akaiky, mitsinjo anay lavitra, tsy misy miafina aminao ny momba anay. Raha mandalo lohasaliko ny fahafatesa izahay dia mamindra anay amin'ny fahazavana mamirapiratra ianao, maneho ny herinao. Raha tojo mosary ka reraka izahay dia miazona ny ainay ianao amin'ny fomba tsy takatry ny sainay akory. Raha tojo fahavalo izahay dia manome toky ianao fa ianao no ampinga. Andriamanitra, indreto ary izahay mangataka famelana aminao ny amin'ny tsy fahatanterahanay, ny fahatokiana feno anao. Niala tamin'izany fahatokiana izany azy izahay indraindray ary tonga amin'ny fisalasalana rehefa tojo olana, rehefa mandalo ny tsy fahampikery, ny tsy fahampiana amin'ny lafiny ara-pitaovana ara-bola, dia matahotra mafy koa izahay toa mandindona anay isan'andro ny fahafatesana noho ny tsy fandriam-pahalemana, noho ny tsy fahasalamana, noho ny adi-tsaina. Ndreto izahay Tompo, velominao indray ny toky sy ny fanantenanay, koa dia hiandry ianao amin'ny faharetana izahay. Tsy hiandry ao anatin'ny tsy fahalalana, fa hiandry ao anatin'ny fahalalana fa ianao efa nahavita famonjena ary mandresy ianao. Dia misaotra fa miara-mandresy aminao koa izahay raha miomana amakivaky ity tontolo andro ity, indreo ny asa mandraharaha, ny fandaharam-potoana, ny fianarana izay ilofosanay tsiraray avy. Aza velanao irery izay fa tsinjovy sy akekezo, eno ny fivavaky ny mpanomponao. Vavaka aminao izay Andriamanitra ho an'ireo manana marary ka mitsabo any amin'ny toeram-pitsaboana, any an-tokantrano, mety tratry ny vona eny an-dalambe. Ireo mpisehatra amin'ny fahasalamana rehetra, indrindra any amin'ny hopitalim-panjakana izay tena misehatra olana manoloana ny marary izay karakarainy noho ny tsy fahampiany ny fitaovana. Tompo, amarino amin'ity an'ity araka ny teninao, fa mamelona ao anatin'ny mosary ianao ary miazona ny aina. Petraka eo am-pelantananao ny fahorinay, ny famoiza malala mety miatra amin'ny zanak'olombelona. Ireo tratry ny manjoto izany ane ionina ao aminao ary anantenanao Kristy efa nandresy ny fahafatesana. Maro ny olana mitambesatra aminay ara-ankohonana, ara-pianakaviana, ara-piaramonina, ara-kasa. Olana manokana izay ianao no hoan'ny mahalala. Miantoraka aminao izahay ka mitady ny famonjena ary manantena ny anafanao anay amin'ireny sarotra ireny. Dia jereo ny firenenay Andriamanitra, tsinjovy ary ampio sy toano ireo mpitondra mahefa mba ahatsiaro fa tsy miasa irery fa ianao Andriamanitra ilay nanome azy ny fahefana. Petraka eo am-pelantananao ny fiangonanao, miainga amin'ny isam-pitandremana ao anatin'ny synody FJKM. Ireo mpitandrina mety
miatrika olana ireo fiangonana tojo zavatsarotra mba hitraka anantena sy andrenao amin'ny faharetana satria mpandresy ianao tompo ilay tompony fiangonana. Ireo mpitandrina sy fiangonana entinao amin'ny fahombiazana sy fahasoavana manokana mba hifaly ary hijoro ho vavolombelony mahaloha ranom-pifalinanao amin'izany fotoam-pahasoavana andalovana izany. Fa izahay tsiraray avy izay mikely aina fatratra amin'ny fijoroana ho vavolombelonao ampandroso ny fiangonanao manomboka aty amin'ny anaty rindrina efatry ny fiangonana ka eny amin'ny fiarahamonina eny. Tompo izahay tsiraray dia ambino amin'ny fikasana tsara izay kasainay. Mivavaka izahay ho an'ny sampana Dorcas, ho an'ny Fipized, ho an'ny sekoly alahady, indrindra ireo namonjy ny fiofana any Tsomandidy, dia mbola anomesaina azy ireny ianao ka hitsinjo azy koa. Atambatray ary ny vavakay amin'ny ampianarin' Jesosy manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meo anay anio ny anina sahaza ao anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raiso amin'ny fahatokina ary ny tsodrano tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Andriamanitry ny fanantenanany, ameno anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo, mba hitombonareo amin'ny fanantenana no ny hery ny fanahy masina. Mandihana, mpandresy ny tompontsika. Amen. Ho an'Andriamanitra irerianany ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina.